Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ilay sambo kely. Indroa miantaona ve ianao no an Jesosy? Tonga ihany ny fehilahy-tsasatra. Efa ely Jeff no toa tsy nanam-paharetana ny andro izany. Te hiala sasatra izy, ary te hanana fotoana betsaka hanaovana ny asa tanany tiany indrindra. Niasa mafy tamin'ny kafanampo, nandritry ny andro maro izy, hanamboatra sambo kely. Nahazo alalana hiasa tao amin'ny toeram-piasany iray mihitsy azy izy. Ny zavatra farany tokony nataony dia ny mandoko ilay sambo mena sy manga, sy nanantona lamba fotsy teo amin'ireo andro 3. Feno fifaliana anaty ery izy nandeha teny amoron-dranomasina niaraka tamin'ny sambo keliny mba hamela azy hitsingevana eny ambonin'ny onja. Tsy nahatsikaritra nefa izy fa nisy ankizilahy maromaro mijery sady nanakaiky azy. Ianao ihany nga nanamboatra an'io? Meo anay fotsiny ity zavatsy ity mba hahafahanay mandefa azy. Ny anankiray tamin'ireo ankizilahy ireo no nilaza izany taminy. Raha mbola tsy nahalobava na teny iray akory izy, dia nisy nanosika azy tany anaty zozoro. Rehefa tafatsangana izy, dia efa nanjavona ireo jilamboto kely ireo niaraka tamin'ny sambo keliny. Nody tany an-tranony tamin'ny ranomaso izy. Hividianako sambo kely vaovao ianao. Ka izao any ary dada. Tiako kokoa ilay namboariko iny. Afaka herinandro maromaro. Indray andro nahita sambo kely iray tao amin'ny fitaratra fampiratian'ny fivarotana iray i Jeff. Dada, ilay sambo kely. Azonao antoka ve? Eny, azoko antoka. Tsy hitanao ve ny marika eo alohan'ny trambo io? Niazakazaka nakany amin'ilay mpivarotra i Jeff. Tsy anao io sambo io. Io. Ny dadan'i Jeff dia nanazava ny zavatra rehetra tamin'ilay vehivavy izay tena taitra. Rehefa vita ny fanazavany dia namaly izy hoe nividy ity sambo ity tamin'ny ankizilahy maromaro aho. Hanao fifanarahana isika. Hamidiko aminao ny sambo tamin'ny vola izay nalohako. Nanaiky i Jeff ary nandoa tamin'ny vola tao am-paosiny ilay sambo izay izy ihany no nanamboatra azy. Teny an-dalana iverina dia hoy izy: Ry sambo kely, avy ianao izao. Ny voalohany indrindra, izao no nanamboatra anao. Ary faharoan'izay, izao no nanavitra anao. Ianao ihany koa ve an'Andriamanitra indromy ataona? Fa maninona no indromy ataona? Izao mantsy, Andriamanitra no nanao ny olona, fa ny olona kosa tafatsaraka tamin'Andriamanitra no niota. Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, dia novidiany tamin'ny aina isika, mba hahatonga antsika ho an'Andriamanitra indray. Ahoana no ahafantarako fa an'Andriamanitra indromy ataona? Mangatao amin'i Jesosy mba havela ny fahotanao rehetra. Angatao izy hiditra amin'ny fiainanao, dia ho zanak'Andriamanitra ianao. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, dia an'Andriamanitra indromy ataona ianao. Mitombona aminao ihany koa izany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.